salama tompoko manasanao manasanao anaraka vaovao vavaoansa antsira ankira tsy metanila salama tompoko salama ry zao le izy a anangana sehatra raitsika arakizy a iresatsika amre kantida na tanora vo misandratra nagoaka antida efa diso na zatra ho any bilao efa natoraka mila pitazona tenitsika efa tsy mila mpangoraka vaolany karakarana zay mivoraka petrakariny hoe kantida vao ny ola koa efa nisokatra le page Facebook ka tsy ho elatsony de ho raikitry tiry zoky nareo kantida be resaky reo miomana mbeno tsara ny vava manomboketo tsy amelana omena olana voafaritra tsara izy zany a de asaina mandroso vaolana vetrany problème solution fa tsy be fampanantenana tsony non le izy zany tena le etaetam-bahoaka no entiny eo anatrehany zay teo foloa atao contrat vosiny so mitetiky ny tsoka ka ho araha maso kotsindao ary mo salama ry zay le izy ataovy tsara ny fanafa azamany mekrizy mahay mirahina rehefa animba sy andrava fa rehefa anangana de samy maka ho azy anao tatitra ny napetsika ny député teo fanongana mpanjakana ndray ny takina rehefa aveo mozaraza nisy maty ahafahana mampiseho fa rariny le fanongana nataondry zareo fanjakana mitondra zay manao ady mitsatsaka manary manodim-bola fa tsy manome ny mpangataka manova ny fitsipy-dalao en plein match saka mana rehefa tonga mpanao tatitra ny vahoakanona efa leo resin'ny fiainana tsisy vola mitombo isanandro ny fitainitainana mahita lalandavany tsy mety ataon'ny mpitondra de nahita occasion iantsoantsona vonjy nefa ny firenena hoy ao tsy hanavondrin'olona sady tsy hany mpitondra io no tsy hany mpitolona fa any zay rehetra matsapatena fa gasy fonikifanarakifanasò tsy fanao ratsy ka efa vita tamin'ny sabotsy iny ny sakoroka tatasika politika indray zao ny manomboka mankahery ihany koa fefa vita somandratsy tao amin'ny lapan'ny tanàna tao ny fiandrasapaty de nanao dia be nakany amin'ny ACC na ran'olona marobe anongana inga lehibe ry zareo député sady nanao vavabe tsoafabe laolo ny mpitondra fizy manana dossier narivo rakoto vao na mafala Olivier de nampitandremanianitra razafo manatso hoe mbola ijinjanona fafinareo raha mise amin'ny affaire Claudine mbola iampiampamoaka be rehefa zay de niverina teny amin'ny 13 mai nampitandremaniany koa mpijapy ray mandeha tsy nisy ny opefitsony fefa autorisé asa mety efa pressé ngaminga préfet nijery mpitolona mandalo sisa mibeboty niambina nanaramaso an'izay mitady isoty nanao fanambarana raha teo ny mpitandro filaminana nisy teboka vitsivitsy tindry zareo mitsipihana nanao fanambarana ny beboty ny hoe iza ny makaniza aloha tsy mazava loatra ka satria na nisy na tsy nisy ny baiko de misy to manaiky de misy to manaikitra mirary fiononany zareo an'ireo niarambona mba tonga de atao voe mifona fa tsy hanao tsony mitaona ny mpanao politika ifampiresaka hitady vaolana fa nikorotana efa betsaka ry zareo de tsy manaiky ny rafi-pitondrana napetraka ivelan'ny fifidianana manitsa-dalàna tsanady politika hony gasikara ka ny fambolena korotana rehetra atsaharo ry zareo de iaro ny vahoaka sy ny fananany iza zany le nitifitra zay nambanany tsy anataterakiraka mifanohatra amin'izany eny efa ela sa vao nanomboko maly miantso ny vahoaka koa moa izy reny mba tsy anday ranontsao rehetra zay mihely ka rehefa ataony jiolampoko na tsisy mateny rehefa mietsika andray izy zay nareo vao mamelo ny fisinareo re mba ataovy mampandry saina fa rehefa mahita nareo zay vao may manaitaina mariny Bartra tupo Di alam ya lafa Bartra tupo Tsisy crédit tsony mihitsy Teria, io lesy manafo nalaro minitra Efa indroa ela zay nandany crédit ako mirana, zaki mapitra amin'ny telefônina Adignako an-trano io moa e logbady lesy SOS Crédit tsindriony dièse sans dièse ary mindrama fahana maimaimpona amin'ny Telma. Telma, toujours plus pour vous. Un projet réalisé, nous avons une adresse pour vous. Kentia Domiciliation, création et modification de votre société, à domiciliation de votre siège social, demande de visa, permis et licence. Et pour l'étude de marché, Kentia Domiciliation, le partenaire de choix en investissement à Madagascar.
misy vaovao ty avy amin'ny orinasa Uditech mpanjara ofisialin'ny marka Huawei efa tonga nouveauté sady tsisy tsy nanaiky hoe kay smartphone amle ay tao arian'ny Huawei P10 Mate 10 zay be mpanjifa ary nalaza be mintsy de tonga ny modely vaovao Huawei le marka ao anatin'ny série P io de ny P Smart zay zany no anarany natambatra ao daholo zay teknôlôjia ika farany anamora ny fiainany zay ampiasa izany amle vidiny masarika ny posinao avetrany raha vao hitanao ny vidiny de tsy ampozinao hoe mora nefa misy an'izao de misy an'izao ny écran intelligent adala be ny selfie 32 giga tsy mora lany batterie tsara sady mora ampiasaina 2 ans garantie tena mety amin'ny malagasy ty smartphone ty eny amin'ny mpanjara Huawei na magasin Cosmos manana ny tsara nefa tsy mandany sosy ny tenin'ny filoham-pirenena ndraiky mbola izy zao ny filoha fa za maimaiky fa raha ny fahitan'ny zava-mitranga de to miendrika coup d'état kosa angamba gasikara ozy de mpandalan'ny démocratie fa mitady omen'ny coup d'état izy ty nefa zany ozy de tsy solution pour le pays ary vonina foana izy anarina zay mikody ka mampitandrinareo mikasany anankirotana eny reo mihevitrevitra fanongotana ireo mitetika ny ampisarabazana andatsadrasy anampisany razana andrainandraiky noho ny fanjakana ampijoro ny beboty iaro ny aradalana engane mba ifanaraka ny teninareo ny teninao sy ny fanambarana nataondry zareo milaza koa izy fa olo ny fifampiresana treto aloha nita de fifampisarana azandrasana hitatra na atao fananiny saina atao mahiratra ny gros bras prive ary mandroso foana ho ny filoham-pirenena nefa tongavan'ireo mpanao marsarera napetrany any mivato tany amin'ny porony Tomasina fofona krizy aty nefa tomansa ngiara valo ihany koa de tsy manaiky fanonganana efa teo kosa izy ny ala raha namana ny député mapara ony reny fiky reny fa namangy fahoriana ihany na le anteny fa ty fireneny ty velo misy olona satsy avaiky fa tonga ndray tonton sola ny sadaiky hoe jereo ndray zao zazao aloha fa miady rehefa tsy bediny eny malala de bediny ta ka efa nandalo taty mantsy le ministre angolais Manuel Domingos Augusto de niteny hoe fifandirana melony fifidianana ihany io ka le rivotra kely efa lasa tadio de nalefa ndray Joakim Sisano apandry ny tany misy anasy misy anao anamora ny fifampiresahany samy gasy de ilana olona avy any andafy de nampiaonina tokory randrenary sora kody vao razana masora zafy manantsoja osera fa totaky ny tsy nahafapo samenatry ny andefitra de samy manao belo tsy falo ny mpanohatra tam'izany feonan'izany satria hoe ny filoha de eo ihany fa tsy alana satria koa hoe mbola misy mpanao politika hafa nampy amin'ny fifampiresahana de vao maika tsy tafo ny timma koa miinsisika lalandava ny amin'ny tsy anakanana ny firotsahany dada tsy hoe manao tsinotsinona fa oleretsy zany veny de ilana ny hevitry ny sadeky raprezya na eo ihany ianao na hoalana de mba ivereny jerena aloha le lalana ry mpanohatra tsy fiavanam-bato ty tsy akory mbola azo atoy fa tsy hoe tsy malala afa-tsy ny esory tianareo ho maro toerana ny ampipon'ny gasy araroty vao ny olana za miandry ny any andafy zao ny fanararotana raha-mila fiovana tranao tsy misy avaratra zay ale matamana raha te hanampy anay ianao alefaso e mivola baba raha te ansonay ianao atao fitelo mamora mama alefaso e mivola bebe ny facture ny jirama falarana voalohany anele safitiko voalohany malagasy ma misaotra tompoko misaotra nao misaotra nao nanaraka vaovao vavaoansa antsiry ankiry tsy mitanila misaotra tompoko de farany mitandremy anao ry zandry mitandremy azoky aza mino zay voalaza rehetra anaty Facebook fanaratsy ireo de tsy menatry isandoky isoloky mafana ny toedra raha ka aza de matokitoky